efa avelanao hiado anao ve Jehova? Miarabanao a falitafaraka aminao indray anio a ao anatin'ny iarahantsika hoe efa avelanao hiado anao ve Jehova sa miado an'ny tenanao ianao? Ny fintana kely momba ny Jeriko sy momba ny Rahaba, izay no jerentsika voalohany aloha satria maneho zava-dehibe ireo. Rehefa jerena mantsy ny filazana momba n'izany hoe Jeriko dia nanambara Andriamanitra tany am-piandohana fa tsy ho avela ho atsangana intsony izany mandan'ny Jeriko izany ho fahatsiarovana mandrakizay, fa teo Jehova no nanome fandresena ary efa ho lasan'ny zanak'Israely izany tanàna Jeriko izany. Dia izao aty amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 4:7 anefa dia ny zanaky ny mpanjaka anankiray Ahaba no niezaka nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra dia nanao an'ilay manda ka niainy ny zanany lamatoa izy no nanefa, izany hoe maty ny zanany lamatoa rehefa nanezaka nanao ny fototry ny manda, ary ny fanambon'ny manda dia niainy ny zanany anankiray faralahy no nanefa. Izany no tantara momba ny Jeriko. Voaozona ilay tanàna tao aorian'ny nandravana azy tsy ho atsangana intsony ilay hoe manda rehefa hitoetra ao izany ny zanak'Israely. Izay ny voambaran'ny soratra masina. Ary raha ny Hebreo aza toko 1:10 andinin'ny 7 sy 1:13 ihany koa dia mbola milaza mazava fa rava noho ny finoan'ireo mpanafika, olon-tsotra mpanafika ny tanànan'ny Jeriko, ary izany faharavana izany dia tsy namerina azy intsony hoe ho averina amin'ny laoniny indray izany tanàna izany. Izany no tantaran'ny Jeriko. Fa nanaona kosa ny amin'ny Rahaba. I Rahaba moa dia efa fantatsika teo aloha fa vehivavy janga hoy isika. Kanefa dia izao, izy no reniben'i Kristy, izany hoe anisan'ny renibe tany aloha izany amin'ny tetiarana amin'ny taranaka misy an'i Kristy. Izy no nanambady ary niteraka an'i Boaza, renin'i Boaza izany tao anatin'ny fianakaviana. Dia zava-dehibe no mahafantatra an'izany fa tafiditra anisan'ny ankohonana nanan-danja sy nanan-daza izany ity voalazantsika fa vehivavy janga na hoe mpivarotena anga no nahafantarana an'izany. Inona ihany koa ny zava-dehibe tamin'ny Rahaba, voalaza aty amin'ny Jakoba mihitsy fa voavonjy noho ny finoany narahana asa i Rahaba. Nanana finoana izy fa tena andresy tokoa ireto Israely reto, efa nampitahotra azy ireo, ary tsy izany ihany fa narahany asa ilay izy tamin'ny alalan'ny arovany an'ireto mpisafitany lahy nanafenany azy nanoroany hevitra azy mba tsy hahitany ny mpanenjika azy, dia izay ihany koa nanampy azy hanavotana ny ainy sy ny taranaky ny ankonany. Izany no zava-dehibe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary ataon'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra. Ny anjarantsika dia ny mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mitoky amin'ny herin'Andriamanitra mandrakariva. Ahoana indray kosa ilay hoe avelanao hiado anao ve Jehova? Imbetsaka ao amin'ny tantaran'ny soratra masina no nanehoan'Andriamanitra, nitenenan'Andriamanitra amina hafatra tsotra sy mazava natao inoana sy fikirana fa hoy Jehova hoe izaho hiado anao, izaho hiado anareo, ianareo kosa angina. Jehova moa voalaza fa mpiady mahery ary nampanantena izy fa hiady. Tsongaitsika vitsivitsy amin'izany ny teo amoron-dranomasina mena dia fantatra ao tsara ny tantara fa niteny Andriamanitra fa izy no hiady, fa ianareo kosa dia hijery fotsiny an'ilay zavatra iseho. Dia izay tokoa no tanteraka ary tena marina Andriamanitra raha miteny. Taty amin'ny Deutéronomie ny famerenan'ny tenin'ny Mosesy dia nanome toky tamin'ny fakana ny tany nampanantenaina izany ny Andriamanitra fa hiady, ary Mosesy nanamafy an'izay hoe Jehova ny hiady ho anareo fa aza matahotra ianareo. Ny anjaranareo dia mijery an'izay hiady izay. Tsaroantsika koa teo amin'ny tantaran'i Davida, i Davida ilay mpiandry-ondry fony tanora izay efa naharesy liona, efa naharesy bera, dia nilaza fa ity miaramila amin'ny Filistina izay miaiky an'i Jehova ity dia Jehova koa no hiady fa tsy Davida araka ny nanambarany tamin'ny finoany. Ary tena tanteraka izany satria tadidinao tsara fa ilay vatok'olonjy niletika teo amin'ny handrina
nafatiko avambe Jehova no natanteraka an'izany adin'Israely zany. Ary ny farany dia tadiditsika ny ady izay natrehan'i Josafata mpanjaka. Ao amin'ny tantara voalohany toko faharoapolo ao misy an'izany tantara zany sy ny any amin'ny toko faharoa amby telopolo any. Asaiko ianao hijery an'izay koa fa niatrika tsara ny Jehova i Josafata rehefa hiatrika an'izay ady izay. Ary dia nolazaina tamin'i Josafata fa Jehova no hiady ho azy. Mbola miady ho azy ho anao Jehova. Fa zao fotsiny hoe avelanao hiady ho antsika ve izy sa miady amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika isika? Dia izay vao hitantsika hoe tsy tafavoaka izy zany. Nefa isika efa miasahirana lalina ihany ao anatin'ilay ady. Andriamanitra anie no hanampy antsika hahatonga antsika hiantehitra amin'izay hoe manana an'ilay mpiady mahery zasy ianao. Ilay mpiady mahery afaka miady ny adintsika. Ady izay tsy fanandrinantsika amin'ny totohondry na amin'ny arts-martiaux amin'ny olon-kafa, fa ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ny soratra masina, ary ady izay fanaovana amin'ilay ratsy. Andriamanitra hiaro anao, ho arovana ianao, fa ianao kosa, izaho kosa, isika kosa avelantsika, hiady ho antsika izy, ekentsika, inontsika fa tena manao an'izany ady izany ho antsika izy. Ndao isika hivavaka ho an'izany. Misaotra Tompo fa tsy avelanao handeha amin'izao zahay. Toronao hevitra izahay, ampaherezinao zahay ary tsotra ny fampaherezanao kanefa manan-danja fa ianao no hiady ho anay. Raha mamelanao hiady ho anay tokoa zahay fa tsy miezaka miady amin'ny herin'ny tenanay dia ho tafavoaka, ampio mba ho tafalentika aty andohanay fa izany no andrasanao aminay dia ho tonga ny fahombiazana dia ampahitao fiteona atrehanao zay ary mamindrafo aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.